Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Kalanoro Tantara no soratan'ny Aloka Tilson. Ireto avy no anome aina ny tantara. Rotsy fitiavana aina tantely. Niaraka tamin'ny Sinez, fahendrena raha herinambinina ary tiavina. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika. Fanampy. Nanakimposa. Angola piti. Andro voalohany. Rova. Mba atovengana nasano fa mangatsika angio zazy io e. Efa manomboka milatsaka koa zany itsika zany. Ay, efa vita angeny zavatra ataoko e. Dia itsonganana vetivety dia mody zay. Ka maninona raha tonga dia atao babenao izy fa za matsy mbola naraha fitrondro any Ambatosoko. Amin'izay mba misy ataontsika lokariro. Marina tokoa zany. Alefa atao mbabe koa ary izy fa ohatra ny tomany koa izy zany. Eo. Eo zao. Efa tonga eny amin'iny akindry piso amboary tsara le lamba mandrakotra azy fa mangatsika izy rova. Rehefa ataoko tsara e. Mety efa te atoroko ngambany izany dia somary sorenako. Zay kosa ny fanangina izy ka. Ka andeha amin'izay sao dia taraiky be loatra kia. Ay, aza ela be any fa efa tsy mandro tsony inge zao ny tana ry Bera e. Endre. Vao mahazo aho dia efa mamonjy fidiana avy hatrany ka. Bera, saika adiniko tokoa inge e. Tsisy vary atokana tsony tsika ao an-trano. Zany ve? Tena tsisy aoko. Mba milana vary kapoaka ao amin'iny dia solotsika ny azy raha pitsy hoe zay atao. Tena efa mba mahamenatra kosa ngery Bera zany e. Efa matetika loatrako. Ianao koa dia ny ray aman-dreniko nge ray aman-drenao ihany koa e. Aza mihafahafa amin'izany e. Tsy mampaninona azy raha zay hoe vary kapoaka re. Ianao nefa hitako ohatrany tsy faly amiko za mihitsy iziko. Efa fantatro tsara nefa vinanto sy rafozany zay e. Dia tsy mba afaka mifanaraka tsara ve raha hoe vinanto sy rafozany. Tsoroko aminao aloha fa raha za dia tsy mba manana olana aminy mihitsy ka. Ka dia tsy hitako zany izay olana raha zany ka. Mandehana amin'izay mamonjy fidiana fa mangatsika an'zazy e. Dia izay zaniko. Dia ahoana zany le vary? Fa tsisy vola mihitsy ve nefa ny aminao any e. Fa tsy efa nomeko anao reny dolo ve ny vola taty fa landy zany e. Dia nindra mahoa vary any amin'ny eny fa tsy ahita vary vidiana amin'ity andro efa mody masoandro ity ngetsika e. Ianao koa zany. Zay zany e. Efa mandreraka mihitsy ty tsy fahampindava ao an-trano ty ka. Hitrosa foana Vera nga isan'andro fako izao. Tsy mba manana fidiram-bola ankoatra ny fanjoroana moa zany le valiko. Manahirana izy ty e. Lao lalana mody no asiana olona. Fahinona loatra ny nahazo amin'ity mijaka kely ity fa ohatra mitomany foana nge e. Efa nomenao nono ve izy io e? Dia tsy haiko mihitsy raha izay mahazo azy fa ohatra ny somary mamay koa nge izy io e. Andraso hoe oay tena mamay be tokoa nge ny andriny e. Izany mantsy ianao. Sao dia mba latsaka aretina tokoa izy rova. Dia tsy haiko fa mamay be daholo ny vatandray manontolo. Mety hoe voantazy tokoa ngamba. Dia ahoana izany ny atao ty tsy mba misy na dia hoe fanafody kely akory azako sa andeha hijery any amin'ny rineny aloha sao dia mba misy ihany any dia tsy haiko rery Bera nefa to ohatrany efa hisasaka nge ty alina ity e. Dia andeha nakorotan'olona amin'ny andro alina any kosa ve? Tsy maninona re zany fa vonjeny ity e. Lasa vetivety ary aloha Aingana ary ianao e. Vetivety zay ry mijaka kely ny dada sy niny re avy eo. Fa ahoana ry Bera? Toa ela be no vao miverina. Le zaza ato nefa efa tena mifanintona mihitsy. Maninona tsara fa inona nazo amin'ny mijy Mifanintona ho ahy izy.
ka tsy hitan'iny nge ilay fanafody dia mbola nikaroana dia eza ty hito no hitany fa inona zany no tokony omena zaingana sao dia mba hanasitra anazy paracetamol manala hafanana izy ty kopakopa aloha izy ao ary efa tena manao izay farahero ako aleo ambariko vetivety aloha ilay fanafody fa tena tsy maintsy entina dokotera izy raha pitsy vao mangiram-batsy eza ty ary mba haingana rery be raha tokony izao dia entina izy fa nefa moa ny andro ty tohatra mbola alina be ko aleo miandry kely aloha vao mandeha fa tena mbola maizina be ngy ihany ny hopitala raha teo mbola lavitra be ko ka haingana ary aloha ilay paracetamol le teny efa saika lasa lavitra ny aretina anazy ny zanakareo reto fanafody reto aloha vidinaingany fa inona ny tena nahazo ny zanakay dokotera tena voan'ny tazo mahery izy ty raha ny fijeriko azy ko fa vidio aingana ho aloha reto fanafody reto eny ary dokotera vetivety aloha ianao rova dia ahoana nanaovana n'ity fanafody maro be vidiny ity ka tsy haiko re za indray no anontanianao tsy hitako izay atao nefa ny zaza tsy maintsy tsaboana nery be re ka vadiko ange ianao dia mba mila mifanohantsika roa dia tena tsisy tahiry tsony ve any aminao any efa tsy misy tsony are atiry be raha ka tena tsy hitako ity izay atao fa tsy maintsy mbola andeha maritra n'ilay trondro azoko mahalery vintsy zaniko ka ilay fanafody ange ilaina maika be dia hiandry an'izany ve dia tsy maintsy mbola hitrosany amin'ny indray zany tsy mahita olona le hafa tsy hoe ao aminy any akia dia tsy haiko izay ataonao fa mahaiza mifampiresaka tsara aminy amerena anazy sao dia izay indray ny ampisy olana eo vangana reo dia mbola tsy lasa foany ilaina maika any eo reto fanafody asaiko vidianareo reto sa tsy tianareo ny asalamany zanakareo tena tiana iny zanakay dokotera fa iny zany hoe mbola mifandinika ny vola hividianana azy zay fa hono a dokotera ahoana zay raha mato mety mba azo atao trosa ve ilay fanafody fa mbola vao hijery vola mantsy zaiko andraso aloha fa anratako taratasy nareo dia rehefa avy eo manome mividiny ao amin'ny farmasia tena vonjaina mantsy izy tiako fa manantena anareo fa tsy hamitaka nareo ataona iahoana moa ny hamitaka anao dokotera fanafody hijaboana ny zanakay any izany eny ary oke ty ary le taratasy ty no aseho anareo amin'ny farmasia dia manome fanafody zareo ary mba haingana moa eny ary tompoko mankasitraka dokotera mandrosoa dia mipetrapetra eny tompoko ka tonga araka ny fampitsoanao ny antso anao tokoa tena mahakasika an'le tsy fahasalaman'ny zanakao eny dokotera araka ny fanambarako anao teo moa dia mbola reraka izy ka mila manaraka fijaboana tsarako ny fanafody mividiana teo aloha nefa mbola tsy voaloha akory dia tena tsy hitako tsony anie izay atao tsy maintsy mila fanafody maika ihany koa nefitsika mba ahafahantsika manao fijaboana azy eny satriny dia satrinay tokoa ny vidin'izay fanafody rehetra ilaina nefa indrisy dokotera raha mba fantatrao mantsy ny tokotany nge menaka tsy mirehitra eny fa raha mbola misy azonareo atao ihany dia tokony mba ezaka ihany nareo na dia hivarim-panana anazy ako tena veriko indray fa vonjaina ny atsika fa dia tena tsisy azo indramana ntsony angany ka efa tany amin'ny kavana fa tsy nahazo raha ny fivarotana fananana indray no sina resaka tena tsy fantatro hoe inona zany zao no azo midy ao an-trano zay nge tsy mba ohatry ny olon-drehetra hoe manana ombona kiso azo midy zany ny koa nefa namidina nampiana n'ilay vola vidim-panafody ireny fa ny azoko resahana farany angamba dokotera dia ahoana zay andeha anarato trondro fa mpanjonona mpanarato mantsy no tena asako ay tsy olana zany fa aza ela be fotsiny ary miandry anao mantsy ny zanakao tsy salamako eny tompoko
dia izay rova tsy maintsy mandeha mitady vola fa mbola mila manaraka fitsaboana foana ny zanantsika io. Mbola tsy fantatra izany na roviana ny voaka ny hopitaly izy ko. Fa ahoana nefa ilay vola saika ho samborinao tany amin'ny dadatoa e? Tsy nahazo aho nahariary azy lazainy fa tsy ho tafaveritsika hono ka vola very fotsiny ny voalomenantsika. Izany ve? Mba nanome ihany moa izany neny fa raha antsika nahita fa kely dia kely nomeny zara raha nahazo fanafody. Fa manina ianao rova tomitomany mbola ao anatin'ny fitsaboana ny mihitsy angesika izao ka tsy tokony isiana ranomaso rova. Malahelo anjanako abera. Eny manao ahoana nefa ranitra ohatr' izao foana ny fiainantsika. Ena ao anatin'ny tsy fahampiana lava ohatr' izao. Jereo anie ty mahazo azy na vola hitsaboana azy aza tsy misy akory eo ampelantanantsika. Ka efa mba mezaka foana angesika rova sa ve dia tsy tsapanao mihitsy izany ka? Eny miezaka fa tsy mba mitovy amin'ny ananan'olona. Rary ny any ny andada raha nandarantsika tsy hivady satria efa fantany mety anjoa. Dia momba ny dadanao indray izany ianao ankehitriny izany hoe raha azoko tsara dia nanenina ianao ny safidiny anambady ny zanako no mampalahelo ary angaty jereo anie ny mahazo azy fa lasa naivetivety teo hoe ahoana moa izy no salama amin'ity fitsaboana tsy zarizary akory. Tsy te famaly aminao aty amin'ny hopitaly fa andeha aloha aleo izay salama mihijana atao. Fahataony telo izay no nandatsahako arato fa tena mbola tsisy trondro azo mihitsy. Mbola vitsy kely moa izany ny atao anatin'ity saoty. Tena manomboka kivy ahy izany ka aiza indray no ale mba hoe azahoana trondro maro. Aiza ary ihany andeha andeha rangahy hiakatra any amin'ilay aram-bato ary ambony ery dia any no misaka trondro fa aty andrendrano ohatrany miasa maina fotsiny ko. Izay mihitsy no hitako fa tena mety ka ohatrany tsy te hiverina any amin'ny hopitaly raha tsy hoe mitondra trondro maro mba vadika vola hitsaboana an-janakay. Aizako efa ho herinandro sady toko moa izay nidira mihitsy zanakay hopitaly nefa dia mbola tsy mivoaka foana hatramin'izao. Tena tapotra fongana ny teo am-pelantanana. Tsy hita intsony ity izy eo vadika vola fa dia lany ny vidianana fanafody. Le dokotera iny ko moa amin'izany ohatra ny manararaotra be izany ko. Aizako vidiana lafo be daholo ny fanafody omena. Misy amin'izany moa no efa hoe voama amin'ny aloha fa tsy alaina any amin'ny farmasia intsony. Ny ataon'ny rovavady koa moa tsy an-daniny ohatra voamaika manampitrotraka. Aizako ny voazon'ilay le resaka saranga misy teo aminay. Zanak'olona manan-katao mantsy vehivavy nefa tsy nahasakana ny tsy hifankaty izany. Noho izany raha vao nisisika ny mivady tamiko rova dia nahariana izy ireo tsy hosy ny zanany intsony. Oay variana be efa tonga aty amin'ilay toerana aleoko. Ndaso aleo apetraka ety raha ity dia hidiny ery ambany ery aka. Mino aloha fa tsy maintsy mba azo kely eto fa elany tsisy mpikitika intsony raha aniko. Midina moramora eto izany. Ohatra mitady alàna izy izany fa mitandrema tsara ilarabe raha. Izay ary tena ny krisa marina. Natolotsy ny Malagasy FM ho anao teo Kalanoro tantara no soratan'ny Aloka Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Rotsy fitiavana aina tantely. Niaraka tamin'ny Sinez fahendrena Raherinambinina ary Diavina. Nandra ifeo sy nandrindra ny lafiny teknika. Fanampy Nanatontosa Angola Piti. Mbola hitoy